Makasitraka antsika rehetra tsy misaraka amin'ny televiziona malagasy miarahaba tompo klasy tompo vavy tonga soa tao anatin'ny fampahalalam-baovao manasa antsika rehetra naraka hatramin'ny farany. Aleo sokafantsika avy hatrany amin'ny vaovao nisongadina tamin'ity androany ity ny fanadinam-panjakana BEPC. Nanomboka androany ny fanadinana BEPC fanadinam-panjakana faharoa ho an'ny fampianarana ankapobeny ary aritra efatrandro toy ny mahazatra hatramin'izay. Namafisina ny fiantohana ny fangarahan'ny fanadinana entitra ny fepetra rehetra no raisina ho an'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ho fanadinana madio tsy misy osoka. Ny mpitandro ny filaminana tetsy andanin'izay ny antoka ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana ary ny fandrindrana rehetra mifandraika sy manodidina nyity fanadinam-panjakana BEPC ity izay nanomboka androany hatramin'ny alakamisy izany. Niara-nisy salahy ireo minisitra telo misana ny fampianarana eto amintsika tamin'ity andro fanombohana ity nanao ny fanaraha-maso sy nanokatra tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny lycée moderne Ampeflo na ny LMA. Aurélie Arafringa, Ridza Rakotson sy Roger Andriamanalina. Ilay izy aloha fiomanana efa natao tsara tamin'ny herinandro dia tsy matahotra tsy malagasy aloha tena mahay dia zako mianatra malagasy tsara mialohan'ny anaovana examen. Dia inona ny matiera tena mba hoe mba mampatahotra zany ny tena mampatahotra zany histoire. Efa vonivonina ihany efa ela ny miomana dia tonga ty ilay fotoana dia atao tsara rehefa. Ny taranja malagasy toy ny mahazatra no nisantarana ny lazaadina BEPC. Teto amin'ny fitoeram-panadinana lycée moderne Ampeflo nahitana mpiadina betsaka indrindra manerina ny Madagasikara. Niaraka tamin'ireo foibem-panadinana Zanatsampana Mahamasina Est sy Antanibarinandrina izay mahatratratra any amin'ny 1,770 amin'ireo mpiadina 5,700 sy 7,400 sy 3 hetsy. Amin'ny ankapobeny nahitana fiakarana ny tany mpiadina BEPC manerana nosy tamin'ny titona 420 ity. Akatra teo amin'ny 7,770 isanjato ny fiakarana tamin'ity. Zany moa dia misy ilay politika ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ilay fampisakafoanana mpianatra any an-tsekoly. Nametraka fanovana lehibe teo amin'ny fonosany lazaadina ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena mba hisorohana ny fiparitahana mialoha. Misy fanovana lehibe tokoa ny raisin'ny ministera eto anivon'ny fanabeazam-pirenena tamin'ity taona ity ny amin'ny famonosana ny sobika izay misy ny logo amena ary misy ihany koa ny soratra hoe examen BEPC 2024. Raha nanokatra sujet ihany koa tsika teo dia nahita fa nisy fiovana koa tao anatin'ireny valopy kely reny dia ny enveloppe inviolable zay nanampidirana sujet. Nanome toromarika ireo mpiadina Ramatoa ministry ny fanabeazam-pirenena nandritra ny déballage na ny fanokafana ireo fonosana misy ny lazaadina. Ny fanaovana famerenana isanandro mba tsy ho azo-pakapana ihany koa zany amin'ny fakatahaka na ny sopapa hita eny amin'ny tambazotra rehetrarehetra eny fa misy mantsy ny olona manakorotana sy manakotaba amin'ny alalan'ny hoe misy ny fuitina sujet fa hatreto tompoko dia tsy misy izay fuitina sujet zay. Ny fanotrona teto ireo minisitra telo mianadahy misahana ny fampianarana eto Madagasikara. Kosa satria manerana ny Madagasikara ny fanadinam-panjakana BEPC fanokafana ofisialy ihany narantsika iny dia hitondrana akom-baovao amintsika ihany koa ny avy any amin'ny faritra samihafa santonany ihany ireto arantsika indray miaraka ireto na dia manerana ny distrika rehetra mandrafitra ny Madagasikara ihany koa aza ny fisina solotena ny televiziona malagasy manao ny angom-baovao Ambovombe Androy Nosy be farafangana ifanadina manandrina manakara Tomasina anisan'ny arahintsika. Nizotra ampilaminana ny fanokafana ny fanadinam-panjakana BEPC seconde taona 2024 teto amin'ny fitalavam-pasy ny fanabeazam-pirenena fitovinana 7,770 ny mpiadina voasorotsanarana 3,700 ny ho an'ny sisy koa ny manakara izay mitsinjara ho ivitoeram-panadinana miisa 7. Teto amin'ny lycée Silène Paul no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fonosana mihidy misy ny lazaadina na tsen'ireo manam-pahefana aty antoerana.
tamin'ny fitora nanomboka ny fiantsona anarana ho an'ireo mpiadina ary tamin'ny valora kosa nanomboka ny fanadinana izay nisantarina tamin'ny taranja malagasy roso ara-dalàna na dia teo aza ny orana dia tonga ara-potoana ny mpianatra tsirairay ary tafiditra misy ihany ny olana teo amin'ny resaka sala misy rano dia efa voava izany ary mirosatsakasadava ny mampiavaka indrindra amin'izao fanavaozana zao dia entitra ny ministera amin'ny fanalarana fraude amin'ny tsy fanadinana ty satria ny zaraina mihitsy ny noty ary te milaza ny fanasasiana raha ohatra ka misy zavatra tsy rambina atao mandritra ny fanadinana dia hita ihany koa izany fanavaozana izany teo amin'ny resaka ambalazy indrindra double emballage mandeha aloha le fonony plastika izay vao mandeha koa ny sobika tena manaraka antsakany sy andavana io ny ministera dia hitanay fa misy fiovana betsaka eo amin'ny fiarovana ny fivoahan'ny sujet sy ny fandaminana ankapobeny. Ny fanjanjalana tamin'izany ihany koa ny fanadinam-panjakana BP na ny brevet d'études professionnelles ho an'ny fampianarana teknika ho an'ny kilasy fahatelo na 3e année. 920 ny mpiadina teto Manakara, 820 ny BTP, 720 ny MA na mécanique auto ary 90 ny gestion. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fanadinam-panjakana manerana ny faritra Androy. Mpiadina miisa 420 no miatrika izany ka miparitaka amin'ny fitoeram-panadinana 17 sy efitrano fanadinana 50. Raha ny ato amin'ny Sisikony Ambofimbe manokana dia 713 ireo mpiadina voasoratra anarana tamin'ity taona ity ary 704 zany tamin'ny taon-dasa izay nahitana fiakarana eo amin'ny isan'ny mpiadina. Nanomboka tamin'ny Anora Sasamaraina kosa dia efa tonga teny amin'ireo fitoeram-panadinana ny mpiadina sy ireo mpampianatra ary tamin'ny fitora kosa no nivorona tompon'andraikitra sy ny mpanara-maso ary natao tamin'ny fahazavana sy mangarahara ny fanokafana ireo lazadina teo anatrehany manampahefana isan-tsokajiny dia ny préfet ny lehiben'ny faritra Androy, ny direnina ny Androy, ny Sisikony Ambofimbe ary ireo mpitandro ny filaminana avy amin'ny polisy ny zandarmaria ho fiantohana ny filaminana sy ny fahamarinan'ny fanadinana. Mariana fa 350 taona ny zokony indrindra amin'ireo mpiadina ary 10 taona kosa ny zandriny indrindra. Ka tamin'ny fitora sasany no natao ny fiantsona anarana ary amin'ny valora maraina kosa dia nanomboka tamin'ny taranja malagasy ny fanadinana. Nandritra izany dia nirary soa sy nitsodrano mpiadina ny lehiben'ny faritra Androy ary nanentana azy ireo mba hanao ny fanadinana ampitoniana sy ampahatokiana mandritra ireo efatrandro izay anaovana ny fanadinana mba azahoana vokatra tsara sy mendrika. No mafisina ihany koa fa ilaina ny fanarahana ny fitsipika sy ny filaminana mandritra ny fizotro ny fanadinana rehetra. 2687 ireo mpianatra voasoratra agnarana ato agnatin'ny Sisikony Nosbe izay hita amin'ny centre 3 lycée Elville 1242 CG Andavakotokogno 613 CG Diamanjary 832 izay hita amin'ny salle de classe 60 2129 ny safidy option A aveo 558 ny safidy option B i rasoanirina Nicoline no zandriny indrindra 10 taona fa i Razafimanana Eliza ndraiky zokiny indrindra 340 taona candidat libre. Ireo roa io samby magnano fagnadingana ato amin'ny lycée mixte Elville. Hiezaka hamoaka vokam-pagnadingana ity amin'ny fotoagna izay farany malaky ireo mpampianatra eto Nosbe izay tariny chef Sisko voahaja ihany koa ny lamigny sy fepetra maro isan-karazany izay napetraka ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny ekipa eto Nosbe. Maro ireo ray aman-dreny magnotrogno ndraiky magnatriky ny zanany magnano fagnadingam-panjakana BPC ity eto Nosbe ka hita sady ny fandraisagna andraikitra izay ataony tsy araikaraiky eo ihany koa ny mpitandro filaminana sy ny mpiasan'ny fahasalamana isaka ny centre iregny magnaramaso ny toe-pahasalamagna sy fandriam-pahalemagna isaka ny centre tsy araikaraiky eto Nosbe. Nanorana vao marana ny teto atapy-tanàna ny farafanganina efa nio manaraka izany ireto mpianatra hiatrika fanadinana BPC aty an-toerana. Tamianina maraina no ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy
ka tamin'ny 10 ireto mpianatra efa nameno ny tokotany sekoly izay efa nitafy fahavononana hatramin'ny ela. Samy manana ny safidiny avokoa ireto mpianatra. Satria za hitako manavanana kely eo amin'ny matematika. Zay tsy afidiako ny option B. Ny écolenay manao anglais dia tsy maintsy manao option A daholo. Satria ny anglais toa zany tsy maintsy amboarina isiny tsy mety hoagny rehefa ame seconde tady tova koa dakle ame fianarana ame dokotera koa toa zay. Heditra ny fanaraha-maso, savaina avokoa ireo hiditra ny efitrano mpanadinana, nesorona ireo fony kahie ary mbola nanafatra mafy ny taleparitry ny fanabeazam-pirenena ho an'ireto mpampianatra hiambina amin'ny tsy hanaovana tsirambina ny asa. Fanamafisana an'izay zany zavatra atao teto sy misy zavatra rika tokony hatrany mba hitandrina isika zany satria agnatin'ny vanim-potoana mahavaivay isika zao magnatanterana amin'ny examen tirenareo angamba marobe ka mba elana zay dia samy mitandriny sady mila magnatanteraka gn'asa ny asaka isan-davana araky ny toromarika zay omegna amin'ny alalan'ny instruction nomeny d'examen segny nomeny ministère la tany isika mba sapisy problème ny fanatanterana anazy. Raika ambienipolo sy 540 no isan'ny mpiadina ato amin'ny faritra Atsimo-Atsinanana. Raha ny 420 sy 704 kosa ho an'ny farafangana manokana. Milamina sy misy olana ny fanantetarana izany ary samy manao ny asana avokoa ny tompon'andraikitra tsirairay. Nisy fitombony 920 ny isan'ny mpiadina BEPC na 20 sy 20 ato anatin'ny faritra Atsinanana iray manontolo raha ampitaina ny tamin'ny taondasa io. 10 taona ny zandriny ary 30 taona ny zokiny miatrika ny fanadina-panjakana faharoa io. Voarindra sy nahafeno ireo fepetra takina amin'ny mahafanadina-panjakana azy raha ny teto amin'ny draine Atsinanana misy mpiadina 250 sy 340 sy iray alina. Teto amin'ny lycée Saint-Joseph de Cluny Tanamakoho nanomboana ofisialy izany notarian'ny préfet ny Tomasina ny lehibe ny faritra ny draine Atsinanana zay samy nitondra ny firaritso ho an'ireo mpiadina avita soa izany fanadina panjakana izany. Tsofana rano amin'ireo zanaka antsika mahita rano amin'ny fetrenany zany fanadinana zany araky ny voalazany monsieur le préfet teo engany tsy misy akony amin'ny fianarana loatra ny fetrehana nylay evidoza izany teo iny. Ny mpampianatra moa dia niezaka ny namarana hatramin'ny farany ny programa mpampianarana dia ny mpianatra ihany koa niezaka mba anaraka amin'ny jibolia ny toromarika rehetra zay nomen'ny mpampianatra fa dia mitsodrano an'izy ireo mba ahita soa. Mariana fa ahitana mpiadina 3 avy amin'ny toeram-panarena ny Trapatsinanana sy 4 ihany koa manana fahasemanana samy miatrika izao BEPC 20 sy 20 izao eto amin'ny draine Atsinanana. Ifitoeram-panadinana enina no anatanterana ny fanadina-panjakana BEPC ato amin'ny farim-piadidim-pampianarana Manandrina misandrahaka amina efitrano-panadinana 450 ahitana mpiadina misa 420 sy 700. Raha ho an'ny ifitoeram-panadinana Ambofimbe centre dia tamin'ny 9 maraina no nanokafana ireo sobika misy ny lazadina na ny déballage izay natrehan'ny lehibe ny farim-piadidim-pampianarana Manandrina sy ireo manam-pahefana ary ny mpitandro ny filaminana mialohan'ny nirosona tamin'ny fanomezana ireo toromarika sy tsara ho fantatra mandritra ny androm-panadinana fa indrindra ireo fandikan-dalàna mety ahavosa azy. Taorian'izay dia niroso tamin'ny vaklapely ka mpiadina misy 5 no tsy tonga raha ho an'ny teto Ambofimbe centre raha toka 30 kosa manerana ny 6 Manandrina ka ny 17 amin'ireo no sokajy A ary 13 ny sokajy B. Raha ho an'ny fanadinam-panjakana BEP kosa indray ho an'ny fampianarana teknika sy fanofanana arakasa Manandrina dia 20 ireo mpiadina voasoratra anarana izay mitsinjara toy izao: ray gestion comptable, ray gestion commerciale, 12 bâtiment et travaux publics, ary 20 technicien d'élevage et vétérinaire. Amin'ny ankapobeny dia mizotra amin'ny antsakany sy andavany ny fanadinam-panjakana ato Manandrina na ho an'ny BEPC izany na ho an'ny BEP.
Piadina 8.700 no nanoratra anarana hiatrika ny fanadinana BPC ato amin'ny Siskony Antsiranana faharoa mizara amin'ny fobem-panadinana 5. Ny ao Geoffreville 8.700, Mangoko 8.100, Mahavanina 2.870, Sajovato 2.0 ary eto Anivorana Avaratra 1.700. Zandriny indrindra miatrika izany fanadinana izany dia piadina avy amin'ny be-panadinana Mangoko 12 taona zazalahy mianatra ao amin'ny CEG-ny Antsampano. Ny zokiny indrindra kosa mbola lehilahy 15 taona piadina ny soratena miatrika fanadinana eto Anivorana Avaratra. Marina fa ireo piadina voasoratra anarana ireo 8.700 no safidy option A ary 8.700 kosa ny safidy option B. Mizotra ampilaminana amin'ny ankapobeny ny fanadinana voahaja ireo lamina matimombana ny fanadinana samy mandray andraikitra tandrifa zavy ireo tsiraray. Ny lehibe ny Siskony Antsiranana faharoa rahateo Andriamatoa Said Mamad dia manaramaso akaiky ny fizotra n'izany fanadinana izany isaka ireny fobe-panadinana ireny. Mirary soa ho an'ny piadina rehetra manera ny Siskony Antsiranana faharoa izy. Ankoatra ny BEPC dia isan'ny fanadinam-panjakana nanomboka androany ihany koa ny BEP izy io izay ho an'ireo mpianatra manaraka ny lalam-piofanana teknika. 7.707 izy ireo no niatrika ny fanadinana manerana ny mosy ny tombo 4.0 isanjato. Tsy ny BEPC akory no mitovy lanja na équivalent amin'ny BEP fa ny baccalauréat zany hoe ny mpianatra manana BEP raha miditra mpiasa-panjakana dia kategoria 3 avy hatrany toy ny manana baccalauréat zany ary afaka miditra misehatra ny asa avy hatrany ihany koa fa ireo izay mbola te hanohy fianarana eny amin'ny université no tsy maintsy manala bac teknika aorian'ny BEP. Tetsy amin'ny LTP Ampeflo no nanokafana ofisialy ny fanadinana mbola niran'ireo ministra telo misana ny fampianarana sy ny fanabeazana ihany araka ity angom-baovao entin'ny Aurélie Arafringa sy Roger Andriamanalina ary Ridza Rakotson ity. Piadina BEP na brevet d'études professionnelles miisa 4.707 no voasoratra anarana manerana ny nosy. Nahitana fiakarana 4.700 amin'ny ankapobeny io izy io raha noarina tamin'ny taondasa. Eto amin'ny lycée technique Ampeflo ny 9.700 amin'ireo amin'ny sehatra tertiaire. Samy niatomboka tamin'ny taranja malagasy avokoa na ny BEPC na ny BEP. Mampiavaka azy mitovy lenta amin'ny baccalauréat ny BEP eo amin'ny lafiny arakasa. BEP io zany rehefa afaka amin'io ny mpianatra dia afaka tonga dia miasa izy avy hatrany amin'ny sehatry ny asa androna asa maro dia mitady ny olona manana ny BEP. Fa ny baka kosa zany dia mahasamihafa azy raha tena hoe fianarana ny université ny mpianatra dia manala baka teknika izy na baka enseignement général. Zany hoe ny BEP dia tsy misy filozofia sy tsy misy EPS. Tsy nahitana olana treto ny fanombohany ilazahadina BEP. Voaja tamin'ny ankapobeny ilay faefakady ny fahatarana taorian'ny fanombohana. Rahasoa sy fombiazana ho an'ny mpanala fanadinana rehetrarehetra. Androany misy ny BPC, ny BEP, misy koa ny CFA etinivon'ny misy enseignement technique sy ny fanofanana arakasa dia mirahasoa mba ho afaka soma tsara ireo mpiadana dia mirahasoa koa an'ireo ray aman-dreny izay tena hoe manampy sy tena tonga amin'ny fino maraina dia miandratra aty hatramin'ny hariva ho an'ireo ray aman-dreny. Hifarana ny alakamisy izao ny fanadinana BEP manerana ny nosy. Ny nampiavaka ny fanadinana BEPC sy ny BEP manokana tamin'ity taona ity ho an'ny teto Antananarivo renivohitra dia nahetsika ireo bus photon ny fitondram-panjakana hitatitra maimaim-poana ireo mpanala fanadinana BEPC sy BEP ato anatin'ny 4 andro anaovana ny fanadinana zany. Ny mpiadina sy mpanaraka iray isaky ny mpiadina no afaka misitraka ny fandehanana ireo bus misa 420 nahetsika ireo izay miparitaka amina zotra 120 miazo ireo ivo toeram-panadinana 20 eto Antananarivo renivohitra. Aurélie Arafringa sy Ridza Rakotson.
napetraka amin'ireo zotra raiky amby roapolo eto andrenivohitra makany amin'ireo ivotoeram-panadinana BEP sy BEPC ireo bus photon miisa 420 tsy isy ny fanovana lalana fa ireo zotra efa mahazatra ihany no nampiasaina. Ireo bus ireo dia entina nampiana ireo zanakitsika hanao fanadinana manomboka androany hatramin'ny azoma na BEPC io na ny BEP satria dia hita ny fahasahiranany ray aman-dreny araka nefa nataonay resahana omaly moa zany dia entina hanamaivanana andreo ray aman-dreny sahirana zany isorana ny fanjakana isorana ny filoha fanavaozana ny repoblika zay namea zay bus BG zany mba ho fanavomavainana ny ray aman-dreny mba hialana amin'ny fahatarany mpianatra ary koa mba anala ny fitatenan'ny mpianatra zany ao anatin'ny resaka zotra ka fitaterana ary ny tena ilay zao vao maraina dia efa nijery ny mpianatra nijery an'ilay bus ary niara-nitaingina bus misy niaraka tamin'ireo mpianatra mpandala fanadinana. Fepetra takina amin'ireo mpianatra ny fitondrana convocation mpianatra miampy mpanaraka iray. Marina fa maimaim-poana avokoa ny tolotra amin'ireo bus misy marika examen mandritra ireo fotoana voatondro. Izany mikasika ny fanadinam-panjakana BEPC sy ny BEP. Ivadika lafim-baovao hafa isika atokisan'ny vahoaka tokoa ve ny fitsarana eto Madagasikara aiza hoaiza ny ady amin'ny kolikoly any anivon'ny fitsarana ahoana ny fomba fiasa inona ny tokony hatsaraina ary inona ihany koa ny tokony hamafisina nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fikanandoam-pirenena mikasika ny fitsarana tanterahina eny amin'ny Sheraton Hotel eny Vato aritra 5 andro izy io andraisan'ireo fianakaviam-ben'ny fitsarana rehetra anjara hoaravina ny hevitra rehetra mivoatra orin'izay mba hanovana ny rafitra ny fitsarana ampahomby ny fanavaozana fa indrindra merenana ny fahatokisan'ny vahoaka ny fitsarana. Natasha Asimbola sy Stéphane Alphonse. Fahefana fitsarana antoky ny fahombiazan'ny fanavaozana ho an'ny fampandrosoana. Io no loha hevitra ny safidiana mandritra ny fikaonandoam-pirenena mikasika ny fitsarana. Taratry ny finiavan'ny fanjakana amerina ny fahefam-panjakana toy ny mpanao lalàna sy mpanatanteraka. Isan'ny songadina ao anatin'izao atrikasa izao ny fandrafetana ny lalàna mikasika ny adi-tany. Tsara fantatry ny olona fa ny mpangalatra tany hatramin'izay dia tsy misy azy apetraky ny lalàna fa ny fanaovana osoka amin'ny fanaovana taratasy tany nosaziany lalàna. Izany nefa tsy ampy satria indray ilay olona tsy manao osoka izy tonga dia miboty fotsiny eo hoe ty tan'olona dia tonga dia hidirana. Misy tan'olona misy tany-panjakana misy olona misy olona eo manana titre dia tonga dia bodony fotsiny tsotro izao hoe fidiko tamin'olona dia izany rehetrarehetra izany eloka eo anatrehany fiarahamonina fa nefa mbola tsy misy eloka eo anatrehany fitsarana dia ho apetraka izay lalàna izay mba hampirindra ny fiarahamonina amin'ny resaka fananantany. Ankoatr'izay, hodinina ihany koa ny mikasika ny fandriam-pahalemana izay misy andraikitry ny fitsarana. Tafiditra ao anatin'izany ny alajaza izay matetika miseho tatoato. Izany rehetra izany dia andraisan'ny fitsarana andraikitra saingy mila fiarahamisalahy amin'ireo ministera maro samihafa, ny mpitandro filaminana, ny commune ary indrindra ireo vahoaka. Natao fitaovana ny fitsarana teo aloha fa mila arenina izany amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny ity fikaonandoha ity. Ka dia ao anatin'izao fikaonandoha izao no ametrahantsika izany fitsarana mahaleo tena, fitsarana afaka miasa malalaka ary fitsarana manana ny ampy ahafahany miasa malalaka. Eo ihany koa ny fiezahana anala izany atao hoe capture d'état na ny fanaovana fangejana ny fanjakana izay misy teto. Isy ny fehikevin-dehibe ivoaka ao anatin'ity fikaonandoam-pirenena mikasika ny fitsarana ity izay aharitra 5 andro tanterahina eny Ivato. Ny tenaneviny seni kosa no tanterahina androany teny alarobia ny fivoriana voalohany niarahana tamin'ireo mpisehatra amin'ny 50 any eto Antananarivo ao anatin'ny sehatra ifampitiniana maharitra izay natao araka ny etaetan'ny mpiantsehatra nandritra ny atrikasa savaranando ifanakalozan-kevitra mialohan'ny fikaonandoam-pirenena mikasika ny fanavaozana ny didy mandalana mifeny fifidianana eto Madagasikara. Anisany noresahany teo anivon'ny seni tao anatin'izany ny mikasika ny fanatanterahana ny fanavaozana manontolo ny lisym-pifidianana sy ny mikasika ireo fifidianana be ny tanàna tokony ho averina. Ange Filabe Manakaja.
sarotra ny anatanterahana ny fifidianana be ny tanàna ho an'ireo komunina nodidian'ny fitsarana fa tsy maintsy averina ny fifidianana, hoy ny filohan'ny seni. Raha ny zava-misy eto amin'ny firenena sy ny voalazan'ny lalàna mahakasika izany no jerena. Raha ny lalàna dia mametraka fa amin'ireny fifidianana averina ireny dia ny kandidat teo aloha ihany no afaka miverina milatsa, ary ny lisy mpifidianana teo aloha ihany no anatanterahana ny fifidianana. Iarahantsika mahalala nefa ary tsika rehetra manaiky fa tsy mety ny lisy mpifidianana teo aloha iny. Dia misarotra zany raha andidiny seni no hoe hotanterahana amin'izao ary reny fifidianana veriny reny, nefa le lisy mpifidianana zany lisy mpifidianana efa nometsika tsiny mbola iny ihany ve no averenana ny fifidianana. Nambara ny fanafanavaozana ny lisy mpifidianana no asa voalohany ho tanterahan'ny seni taorian'ny fiovan'ny mpikambana amin'ny birao maharitra. Nanapa-kevitra nefa izy ireo fa ho averina manontolo amin'ny fokotany ny fitantanana izany fanavaozana ny lisitra izany. Fa averina eny anivon'ny fokotany ny fitantanana manontolo ny fanavaozana ny lisy mpifidianana. Zany hoe lehibe ny fokotany, lehibe ny quartier, lehibe ny vohitra sy ireo ray aman-dreny ao an-tanàna no isahana manontolo averina eny fotony ny fanaovana ny fifidianana, manampy ara-teknika sy ara-bola sy ara-pitaovana no ataon'ny seni. Inona ny antony? Satria mieny amin'ny fokotany no mifankalala sy mahafantatra ny olona eny aminy sy ny marina tena misy ao aminy. Fa saingy ny fitsarana kosa le rafitra anankiray itonga ny iainga tokony iainga amin'ny asa vitany. Raha izao seni feno izy androany vaovao zao 100 isanjato ny mpikambana, vaovao tsy mbola nisy asa natao na iray ary, dia mbola mampametra-panontaniana ihany hoe inona le nitsarana an'le seni. Ny rafitra dia zavatra anankiroa no mamaritra ny rafitra anankiray. Eo aloha zany ny olona mandrafitra an'izay rafitra zany, ary ny faharoa ny lalàna mifehy io rafitra io. Ka raha hanova rafitra tsika zany dia ireo zavatra roa ireo tsy maintsy vaina. Mila hovaina aloha zany ny olona vitsy zay, ary faharoa mila hovaina ny lalàna mifehy azy ho ataontsika io rehefa tonga ny fikaonandoha pirenena. Nampafantarana teto ny boky mirakitra ny tsikera sy ny sosikevitra samihafa nangonina nandritra ny dinika savaranonando niarana tamin'ny mpisehatra amin'ny fifidianana. Ho aparitaka ho azy ny vahoaka malagasy vakina izy io, ezahana hisy matetika ny fiaonana amin'ny mpisehatra amin'ny fifidianana tahaka izao, afana fanakalo hevitra hatrany, hoy ny filohan'ny seni. Efa tafapetraka eny anivon'ny faritany, faritra, distrika sasany ity sehatra ifampidinihana maharitra ity ka ny avy amin'ny birao maharitry ny seni sy ny ratsa mangaika no mitarika izany. Ady amin'ny kolikoly hiara-iasa mandritra ny 3 taona ny ORTM, Office de la radio et de la télévision malagasy, sy ny Bianco na ny birao mady ho tena misana ny ady amin'ny kolikoly anamafisana izay ady amin'ny kolikoly izay. Itoy araka izany ny famokarana fandarana na horonan-tsary na ihany koa horonan-peo momba ny fanabeazana mifandraiky amin'ny ady amin'ny kolikoly ho an'ny olom-pirenena rehetra no raiketina tamin'ny alalan'ny fifanaovantsony ho fiara-miasa io androany teny Ampandrianomby. Keita Revila, Stéphane Alphonse. Mananjara asa goavana amin'ny fampafantarana ireo asa eo anivon'ny androm-panjakana na ireo ministera ny haina manjery-panjakana hoy ny tale général ny ORTM na ny Office de la radio et de la télévision malagasy. Misokatra amin'ny fiara-miasa amin'ny rehetra ny ORTM amin'ny maha orinasa-panjakana azy, saingy mbola vitsy anefa ireo departementam-panjakana no marisika miroso amin'izany. Na inona ka raha ohatra mipetraka mipirina anatin'ny baraontsika foana raha tsy fantatry ny vahoaka malagasy zay eritreretina hoe iantefahany asa ataontsika dia mipetraka ho fifandraisana antrantsika samitsika ihany zay zavatra zay raha ohatra tsy vitatsika ny mandefa azy amin'ny fahitalavitra na amin'ny onjam-peo zany. Dia izay no hitondrako fanentanana ihany koa ho antsika manana tetikasa sy isika rehetrarehetra misehatra amin'ny asa-panjakana fa anisany mahatonga kiana lehibe ho antsika izay manatanteraka ny asa ny fahatarana na tsy fahampiny vaovao tonga any amin'ny mass media, indrindra ny media publika zany, ka lasa miteraka
lasa manao mamono afo foana zany tsika amin'izy ateorena aty fa tsy ampy ilay fampahafantarana indrindra eo amin'ny resaka kolokolo sy resaka tontolo iainana rehefa tena jerena dia tsy fahampiny ilay fahalalana zany sahazan'ny sarambabem-bahoaka no mahatonga fanakanana amintsika ka ny lalana tokana zany ahafahantsika midevelope an'izay mampiroborobo an'izay dia eo anivon'ny radiom-pirenena sy ny televisiona panjakana irery ihany. Anisany ohatra iray izao faramafisana ny fiaramiasa eo amin'ny BNCO sy ny ORTM izao tanjony hanohizana ny famokarana fandaharana fanabeazana momba ny kolikoly eo anivon'ny radio nasionaly malagasy na ny RNM sy ny televisiona malagasy. Ka izay indrindra no hitako hoe mahazava-dehibe ny dingana sy ny fanapahan-kevitra izay rasin'ny BNCO izay efa taona maro moa zany BNCO no miaradi tamin'ny TVM sy RNM zany raha teo amin'ny tantarany fa ho amafisina hatrany le izy no nivokatra hita tao anatin'izay fiarahana tamin'ny média public izay. Izay indrindra no ataoko hoe andraisanay voninahitra aloha voalohany indrindra sy ny hoe nafanenandrefy ihany koa matoa ataontsika ampiarmana iny tizy teo hoe varotra izy matoa ny client zany mbola tamana hoe safidy ny TVM sy RNM zay mety teo ihany koa ny évaluation zany nataonareo miabo ka mbola nametraka fitokisana amin'ny ORTM mandrakity ny androany. Natao sy ny teto ampandrinomby moa ny fanohizana ny fiaramiasa eo amin'ny rotonta ary haritra telo taona izany. Mbola anatin'ny fanatanterahana ny politika anatiny fanamafisana hatrany ny ady amin'ny kolikoly izay ihany nisy ihany koa androany ny fifanaovan-tsony fiaramiasa roa sosina teo amin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy sy ny BNCO ihany. Fiaramiasa ametrahana fitantarana madio sy mangarahara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny arevina voajanahary eto Madagasikara ary ny resaka tamberina andraikitra. Mbola Keta Revila sy Stéphane Alphonse ihany koa. Manana politika anatiny misa 12 hiadina amin'ny kolikoly eo anivon'ny ministère i Madagasikara na ilay politique interne lutte contre la corruption hoy ny tale général ny BNCO ka zava-dehibe midingana nataon'ny ministère ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy amin'ny fanatanterahana izao fifanaovantsy ny fiaramiasa eo amin'ny sy ny BNCO izao. Iti politique interne de lutte contre la corruption iti eto Madagascar, c'est pas une ataontsika hoe faculté, non. Ce n'est pas une faculté, c'est une obligation. Ary zany bonne pratique à Madagascar. Ny mpanao lalàna antsika dia nanery ny ministère tsy maintsy mametraka ny politique interne de lutte contre la corruption sy dispositif anti-corruption. Ary tsy fanatanterahana ny dispositif anti-corruption asa nafantatsika fa assimilé à ce qu'on appelle abus de fonction. Raha eo amin'izay politika anatiny hiadina amin'ny kolikoly izay dia raha nangana ratsy mangaika maro ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy. Ny ministera ny tontolo iainana dia nankatoa amina mpiatra ny TPILCC ty satria nametraka amin'izay rafitra natao hoe tuilika zay rafitra natao hanetana hanabe ary sakana amin'ny ady amin'ny kolikoly. Ny faharoa napetraka ihany koa ny staky teo nivon'ireo direction régionale misy 320 eto nivon'ny ministère raha ihany angamba mbola tsisy dia ny ao Ambatsoa izay mbola tsisy direction régionale. Io staky io dia raha tsy mangairaka ihany koa hipetraka eo nivon'ny direction régionale hiady amin'ny kolikoly. Izany hoe totosa amin'ny atsakany sy andavany eto nivon'ny ministère ankoatrany eo nivon'ny tariparitra dia misy ihany koa amin'ireo organisme rattaché rehetrarehetra dia fahitana staky avokoa ny eto nivon'ny ministère ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy. Na eo anefa izay rehetrarehetra zay misy amin'ny fanampy hôpitaly général. Nanao fanambaram-panana teto ihany koa moa ireo lehibe ny Sabandrara, ireo tale généraly ary ny secrétaire général ny ministère tanjony hanamafisana hatrany ny ady amin'ny kolikoly amin'ny endriny rehetra.
hotoizatsika amin'izay resaka tontolo iainana izay avy hatrany ampitombo avitelo eny ny faritra an-dranomasina arovana tantanany Madagasikara efa mandeha ny asa amin'izao fotoan'izao tafiditra amin'ny fampiarana ny fifanarahana nataon'ny Madagasikara nandritra ny fivoriana natao tany Sydney Mondial du Parc tamin'ny 2014 tamin'ny taona 2012 zany mikasika ny fametrahana fitantanana mahomby ny arena voajanahary azo avozana an-dranomasina sy ny fampitomboana ny famokarana arena voajanahary an-dranomasina ihany. Keita Rivila sy Ajarazafy ny mpiasa. Manana tanjona anetatra ny faritra an-dranomasina arovana hatrana amin'ny ray tapitrisa hektara nitetikasa izay avy sisy AMP sy ametraka fomba fiarovana hafa mahomby na ny autre mesure de conservation izay metotaly eo amin'ny 9 hektara. Hoatsarana ihany koa ny amin'ny lafiny lalàna mifeha ny faritra arovana an-dranomasina mba ahafahana anatratra an'io tanjona io efa mandeha ny asa ary efa misy faritra an-dranomasina arovana misy efatra vaovao iasany ny tetikasa. Dia ao anatin'izany ny Betonton Gilles any amin'ny faritra Analanjorofo dia eo ihany koa ny Tantavandriva Nosbe izay any amin'ny faritra Nosbe Elville dia ny ankoatran'izay ny Atimivataye izay any amin'ny faritra Androy ary ny farany dia ilay ataontsika hoe Sorkay izay any amin'ny mahakasika an'iny Île Sainte-Marie iny. Ireo faritra anankiefatra eo dia efa misy tetikasa izay vatsian'ny GF6 AMP vola amin'ny fametrahana azy ho faritra arovana an-dranomasina vaovao. Raha ny dingany efatratra dia efa mandroso be ny fametrahana an'ireo faritra anankiefatra eo ary ny eritreretina hoe ho vita amin'ny avril 2027 farafahatarany ny fanarana ametrahana an'ireo faritra anankiefatra eo. Tanjona maro no tiana tratrarina ao anatin'ny fametrahana ireo faritra an-dranomasina arovana efatra vaovao ireo mifampiankana tanteraka amin'ny velotena ireo vondron'olona eny fotony. Raha nametraka an'ireo faritra arovana an-dranomasina ireo anankiefatra eo zany aloha dia ny tsara tenenina aloha dia ireo dia voasokajy ao anatin'ilay hoe sokajy misokatra na ilay hoe kategoria 5 na 6. Ao anatin'io zany dia afaka ampiarahana ny asa fampandrosoana sy ny asa fiarovana satria izay dia alana foana amin'ilay tsikera ataon'ny olona hoe ny faritra arovana dia ny biby ny tena arovana fa ny olombelona tsy voajery mihitsy dia izay ny antony tsy maintsy nametrahana an'ireo sokajy mahakasika an'ireo faritra arovana ngetabe anankiefatra eo mba ahafahana mampivady an'izay zavatra roa ngetabe izay. Dia izay anisany hoe manampy be da be ny ahafahana amin'ny mitahiry na mitatana maritra ny velontenan'ilay olona izay miankina mijono ny fitehirizana maritra ihany koa ireo arena voajanahary misy ao anatin'ilay ranomasina. Vatsian'ny GF vola moa ity tetikasa ity ary ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana vainjafy no mpanatanteraka azy miara-miasa amin'ny WWF sy ny FAPBM. Izay resaka tontolo iainana izay ihany koa no idirantsika amin'ny resaka famokarana mbola mila imasona ny fampitomboana ny tohadrano sy ny fanatsarana ny masom-boly ary ny fampiarana teknika mpambolena vaovao any amin'ny faritra Sofia iny mba ahafahana miatrika ny fiovaovan'ny toetrandro sy fehezana ihany koa ny rano amin'ny resaka fambolena indrindra ny fambolem-bary. Rehefa tsara ny vokatra dia misokatra ho azy sy mora ny fitadiavana lalam-barotra makany ivelany. Vinan'ny fitaliavam-paritra ny ministra ny fambolena sy ny fiandrianana ara-tsakafo any Sofia zany araka ny vaovao nataon'ny Ambintsoandriamaservelo tany an-toerana. Tao anatin'ny fotoana dia nahitana fiakarana trano ny vokabary tato ny faritra Sofia mahatratra fito hetsy taona mahery. Izany no mametraka azy ho loha laharana amin'ny famokaram-bary eto Madagasikara. Antony maro no nahatonga izany dia ireo tetikasa maro napetraky ny fitondram-panjakana manamboatra tohadrano, manome fitaovana arahany ny fampianarana teknika mpambolena. 5.7 hektara ny toerana azo volena ato amin'ny faritra Sofia amin'ny distrika fitorana statistika navoaka tamin'ny taona 2020. 9.3 amin'io ihany no voahasa. Bealanana no manana lemaka be velarana indrindra amin'ireo distrika fito ireo
dia ireto lemakankahizina izay mahery ny 7 hektara tsy mbola voahasa izy rehetra ireo noho ny tsy fahafiezana ny rano. Efa ao anatin'ny fivovany toetrandro dia tsy maintsy atao ahafahana mamehy ny rano na hoe maîtrise d'eau mba ahafahan'ilay tantsaha ahafahan'ilay tanimbary ihany koa hisitraka n'ireny rano ireny satria ny ankamaroan'ny rano ato amintsika dia tsy voafehy dia lasa izy lasa igny dia anaty ranomasina ka ilaina dia ilaina ny fametrahana an'ireny tohadrano famerahana ireny infrastructure zay ahafahantsika mamehy ny rano ireny mba ahafahantsika mampiakatra bebe kokoa zany ny vokabary ato tsy mbola afapotsika teto fa mbola miroso ihany ny dingana dia izay moa tonga hoe ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fambolena sy ny fahaleovan-tena ra-tsakafo dia tsy mitsahatra mandrakariva mitondra an'ireo traikefa mitondra an'ireo fampianarana mitondra an'ireo toana ara-teknika ary ankehitriny tsy vitany hoe mamoaka bary ihany zany ny tanjona fa omena fampiofanana ny tantsaha omena ny teknika isan-karazany omena fitaovana izy ary mbola aroso lavidavitra kokoa makany amin'ny resaka varotra mba businessman koa zany ny tantsaha. Anisan'ny targetra ny ministeran'ny fambolena sy fahaleovan-tena ara-tsakafo ny fampivondronana ny tantsaha sy fampionana azy amin'ny mpandraharaha mpividy vokatra. Omena ny faiza manao ilainy momba ny fandraharahana ireo mpifaninana mendrika ao anatin'ilay fifaninanam-pirenena momba ny fahitana vao karakarain'ny OMAPI. Anisan'ny fepetra takiny zany mba matianina sy ampaharitra ny orinasa ho atsangana araka ny tanjon'ny ministeran'ny indostria isan'ny mpiara-miombonantoka amin'ny fifaninanana ny AIM izay vonina anome tantsorika ara-teknika araka ny manandrify azy ao anatin'izany fifaninanana izany. Vola ry Farasoa. Miara-miasa amin'ny fanjakana amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fandraharana eto Madagasikara ny fikambanan'ny orinasa agro-industrialy na AIM izay mampivondrona ireo orinasa miasa amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fanodinana vokatra no sady miaro ny tombotsoan'ny mpikambana. Tanjon'izy ireo ny ampiroboroboana ny famokarana sy ny fanodinam-bokatra eto an-toerana mba amronana asa sy ampitombo ny sanda ny vokatra malagasy ahafahana mifaninana ihany koa eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Miara-miombonantoka amin'ny OMAPI ny AIM ao anatin'ilay fifaninanam-pirenena momba ny fahitana vao. Zava-dehibe loatra aminay ny fahita vao na innovation ao anatin'ny rojo-pamokarana iray manontolo io satria izany manao fanodinana fambolena sy fiompiana sy ny fivarotana izany zany hoe miasa ao anatin'ilay seha-piariana iray manontolo dia zavatra tsy mora ka ny fahita vao sy izay rehetra mety io innovation ao anatin'io famokarana iray manontolo io dia ilaina sy zava-dehibe mba hisiany production sy productivité ary ny durabilité na faharetan'ilay orinasa izay miantoka asa marobe eto Madagasikara. Misy ny anjara tantsorika hoentin'izy ireo ao anatin'ilay fifaninanam-pirenena momba ny fahitana vao. Ny tantsorika tena entinay ao anatin'ny fanohanana ny OMAPI io dia voalohany indrindra ny fanampiana financier ara-bola amin'ny partenaire anay moa ho any ireo mety mpandresy telo eo amin'ilay thème transformation locale izay moa ny thème nosafidinay ho tohanana manokana anatin'ilay concours. Dia misy koa ny fanampiana ny tantsorika eo amin'ny sehatra ara-pahaizana zany hoe expertise na mety hoe fiahina zany hoe mentorat ho an'ireo mpandresy anankitelo ireo. Tsy avela hijanona ho famoronana fotsiny fa azo trandrahana hoentina mampandroso ny toe-karena ra-pamokarana ny fahitana vao ka izay no antony karakarana ny fifaninanana nasionaly momba ny fahitana vao izay nanomboka tamin'ity taona ity.
Antsiranana manahoana ny fivoaran'ny fanafoanana ny délestage amin'izao fotoana izao efa mahatratra 7.7 mégawatt ny fitambaran'ny tanjaky ny herinaratra tafiditra amin'ny tambazotra mamatsy n'Antsiranana manontolo ny 4.4 mégawatt avy amin'ny orinasa Jirama ny 2.4 mégawatt avy amin'ny Eunlek ary ny aotra 5.4 mégawatt avy amin'ny tompam-karana herinaratra azo avy amin'ny masoandro mitoetra ny asa ho an'ny famatsiana herinaratra tsy tapaka ho an'Antsiranana ary manara-maso akaiky izany indrindra ny ara teknika ny ministera ny angovo sy ny akoranafo ny televiziona malagasy an'Antsiranana no hitondra ny fanampim-baovao 7 milina vaovao mpamokatra herinaratra natototry ny fitondram-panjakana hamahana ny olan'ny famatsiana herinaratra eto Antsiranana ka efa amperinasa ireo 12 izay mitondra fanafanana ny délestage amin'izao andro ivolagna efa voafafa zegny ny délestage amin'ny atoandro précisena zegny amin'ny atoandro zegny efa voafafa fa mbola miandry ela atsika tsy ela dia voana koa zegny ny délestage tsika amin'ny andra aligny raha voapetraka zany ireo rehetrarehetra zay hitatsika eto amin'io toerana centrale Jirama isoragna moa ny fitondram-panjakana zay tsy mitsatra mizaha vahaolana amin'ny fampandehanana ty herinaratra eto hameno ny banga tanteraka amin'ny filanany ny fametrahana ireo milina 4 tavela izay efa eo am-pikarakarana ny toerana izay ametrahana izany tsara omariana zany dia ty central ataontsika ty Ialana ny tsy fahatombanana ara-teknika tamin'iny vaovao avy any Diego iny ho averintsika ihany rehefa tomombana tsara fa araka ny fantatra dia amin'ny faran'ny ity herinandro ity ihany koa dia ho avy ireo fitaovana goavana anamafy ny famatsiana herinaratra ho an'ny Tomasina manokana nanaingandroany maraina ho any amin'ny faritra atsimo ireo zatovolahy vao noraisina miaramila raikitra anatevin-darana ny tafika malagasy manomboka izao tsy maintsy eny an-kianja avy hatrany no manao recyclage sy miofana izy ireo mba hanatratra ny kalitao amin'izay miaramila maty anazy izay amaly ny etaetan'ny vahoaka amin'ny fametrahana fandriam-pahalemana iara-iasa amin'ireo mpitondra ny fotony sy ny fokon'olona ampandry fahalemana amin'ny toerana lalovany ireo miaramila ireo araka ity vaovao entiny Grifina Bakoliniana ity. Tsy mijanona ao anatin'ny toby ihany intsony ny fanofanana na ny recyclage ho an'ireo vao noraisina miaramila raikitra eo anivon'ny tafika malagasy fa tsy maintsy midina avy hatrany eny an-kianja izy ireo. Ao anatin'izao fanavaozana izao entitra ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny miaramila mba hiasa araky ny filany vahoaka sy ny fitiavan-tanindrazana. Manomboka androany ny miaramila rehetra zay voatendry hiasa ato amin'ny tafika malagasy dia tsy maintsy manao fiofanana. Manao ny fiofanana fototra mahazatra isy ny recyclage. Aorinan'izay fampiakarana ny fahaiza manao amin'ny maha miaramila zany. Sy vanjato lahy mahery no niraisy ny tafika malagasy tamin'ity taona ty. Ary zay sy vanjato lahy zay tsy maintsy mandeha manao fiofanana. Fiofanana arahana fampiarana avy hatrany no atao. Tonga dia any anaty akaty tafika manakaiky vahoaka zay no voizina amin'izao. Ary tena nakaiky vahoaka tokoa. Ankoatra ny fanaovana fanasarantena ho tanterahan'izy ireo eny an-kianja eny isedrana izay mety sarisari-piainana sy sarinady ao anatin'ny fanatanterahan'izy ireo ny iraka iantsoroany amin'ny miaramila azy izay dia hitondra fandriam-pahalemana maharitra any amin'ireo faritra olalovany ihany koa ireto miaramila andray ny fiaingana ireto eo ihany koa ny fijerena sahady izay mety
toerana anorenana indray toby miaramila mba entiny tafika malagasy hatrany manankaiky ny vahoaka. Zava-dehibe tokoa ho an'ireo tompon'andraikitra eo anivony fibekona ny tafika malagasy ny fampiakarana ny lenta ny miaramila amin'ny alalan'ny fanofanana indrindra ny fahaiza-manao na anatiny izany na ivelany mba ahatotosana ny iraka izay iandreketan'izy ireo. Ny avaka kely tsy toy ny mahazatra ny fananganan-tsaina tamin'ity alatsinainy 9 Jolay 2024 ity ho an'ny teo anivon'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fiofanana arakasa tetsy Ampefilo. Ny rantiranty ny fitafy malagasy tamin'ny endriny isan-karazany no sady nahitana ny fifangaroany ireo fitafy mampiavaka ny faritra maro eto Madagasikara ihany koa. Lalan-tsaina manandratra sy manasongadina manokana ny maha-malagasy ary manome lanja ny arena ara-kolontsaina izay ananantsika rehefa mianjaika. Efa natsidiky ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Colonel Mikael Randrenirina rahateo ny ivoizana ny fanasongadinana ny maha-malagasy amin'ny alalan'ny fitafy sy ny haingo samihafa rehefa andro zoma no heverina iarahan'ny malagasy anaovana izay fitafy gasikasy izay raha nambarana tamin'ny herinandro lasa iny andrasana ny didim-pitondrana manokana ivoaka mirakitra izany fa ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa aloha dia tsy nahandry ny andro zoma fa androany tamin'ny fananganan-tsaina dia efa niarana anao izay fitafy gasikasy izay avokoa ny mpiasa. Hitatsika amin'ireny fanasongadinana ny fitafy malagasy ireny indrindra ihany koa tamin'ny andro ny 9 Jona fetim-pirenena fa azo lazaina hoe nandeha tsena ho an'ireo mpivarotra akanjo sy kojakoja vita malagasy. Vao maika hiatsara izany rehefa mivoaka ny didim-pitondrana fanaovana fitafy gasikasy manokana anisan'ny akora mahazatra ny soga sy ny lamba landy rehefa miresaka akanjo mampiavaka ny maha-malagasy izay. Fantatra zao fa manomboka landy taranaka ny fiompiana landy kely ka mahatonga ny vidin'ny akanjo landy miakabidy eto amintsika. Eo ihany koa ny akora ampiasaina samihafa sy ny modely amin'ilay akanjo izay mitondra ny vidiny ihany koa mety mora na mety lafo. Misy tena lafo izy ireny, misy kosa takatry ny rehetra amin'ny fahefa-mividin'ny be sy ny maro amin'ny ankapobeny fa dia samy fitafy gasy avokoa. Nanao fanadihadiana manokana mikasika izay Meva Bodavony sy Jacques Rakotomanga. Ity akanjo hitantsika amin'ny sary ity dia vita amin'ny landy ranoray, mahatratra ray tapitrisa ariary mahery ny vidiny. Iny mety hiakatra hatrany amin'ny 2 tapitrisa ariary izany arakaraka ny kalitaony sy ny ankantony fanenomana azy. Ny soga kosa dia manodidina amin'ny 3 alina hatramin'ny 2 hetsy ariary. Ny faharetan'ny famokarana sy ny kalitaony akora ampiasaina no tena mahatonga ny lamba landy ho lafo. Dingana maro ny lalovany, manomboka ny fiompiana ny landy kely, ny famokarana sy ny fanodinana ny kofehy landy ka hatramin'ny fanenomana izay mitaky fotoana sy fahaiza-manao manokana. Fitafiana maneho ny maha izy azy malagasy iray ny fitafy malagasy ary mampisongadina ny kolontsaina sy ny fahaiza-manao ireo mpanao asa tanana. Ao anatin'ny ezaka fampiroboroboana ny fitafy malagasy sy ny fanohanana ireo mpisehatra amin'ny sehatry ny asa tanana ny fitondram-panjakana. Andrasana araka izany ny fandaniana ny didim-panjakana eny anivon'ny filakevitry minitra ahafahana mampiatra ny fanaovana fitafy malagasy isaky ny zoma. Na eo azy izay alafony izay ho an'ny sasany dia tsara sy mahafinaritra foana ny mahita ireny akanjo vita gasy ireny. Ekipa pirenena 4 no efa nahazo tapakila ho any amin'ny dingan'ny ampahefan-dalana amin'ny fiadinany amboara eran-tany ny baolina kitra na ny mondial 2026 Frantsa, Maroc, Angleterre ary Norvège.
I Norvège izay voanandavo ronoray any Brésil ho Mali tany New York tany New Jersey tapitra eo zany ny lalan'ny Brésil. I Angleterre ihany koa nanilika 3-0 any Meksika mpampiatrano tany Mexico City. Fampitinana ireo lalao roa ireo no entiny avitry ny anarakotarosoantsika. Toy ny lalao amin'ny mondial 2026 izay ihany lalao ny ampavalon-dalana roa no arahintsika mivantana eto amin'ny televiziona malagasy any Oalina sy Rahampitso maraina. Amin'ny 10 alina rehefa avy eo ny fihaonana eo amin'ny Portugal sy Espagne. Rahampitso amin'ny 3 maraina kosa ny fihaonana eo amin'ny Belgique sy États-Unis ao anatin'izay lalao ampavalon-dalana izay. Ora iray mahery kely katroka no nirahantsika tato anatin'ny fampalalam-baovao mahery 2 minitra ankasitrahantsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany ankasitrahany ihany koa ny ekipa rehetra niaranana tontosa Rahampitso indray mirary soa tompo klasy tompoko vavy.